Miarahaba tombo klasy tombo vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana ALALINO alainao miaraka amin'ny sampana fampalam-baovao ny Kolo TV. Larina voalohany amin'ny fandraisana ireo mpizahantany vahiny tonga eto Madagasikara ary tanàna be mpitsidika indrindra ny tanànan'ny Nosy Be manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy isan-taona ireo mpizahantany mitsidika azy. Ato anatin'ny fandaharana ALALINO androany no hijerentsika ireo tanàna na ihany koa ireo toerana isan'ny mahatonga ny Nosy Be ahasarika mpizahantany fa hojerentsika ihany koa ireo fanatsarana ilaina ahafahana mampiroborobo izany araka ny tokony ho izy mihoatra ny zava-misy ankehitriny. Raha amin'ny taona 2024 tratra ny tanjona amin'ny isan'ny mpizahantany mitsidika ny Madagasikara, raha ny antontanisa avy amin'ny ministeran'ny fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Mpizahantany 5 alina sy 3 hetsy no mitsidika ny Madagasikara ny taon-dasa, izany hoe nahitana fiakarany manodidina ny 20 isan-jato raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy amin'izay no mitsidika ny Nosy Be izay mitana ny larina voalohany amin'ny toerana be mpitsidika hatreto alohan'ny Mahajanga sy Toliara. Nosy Be araka ny anarany nosy amorontsiraka Madagasikara ao amin'ny lakan-drano Mozambika ary akaiky ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara. Antsoina ihany koa hoe Ambaribe na la Grande Île ary mirefy 1,700 kilometatra tora-droa ary ahitana nosy kely maromaro, nosy Komba, Fany, Sakaty, Iranja ary Tanykely. Ato anatin'ny fanadihadiana mizara 10 mazava ny toerana na zavatra manintona ny mpizahantany eto Nosy Be. Isan'izany ny fanaovana circuit na fidirana ao anatin'ny ala iray ary fijerevana ny zava-misy ao anatiny. Ho an'ny eto Nosy Be, eto amin'ny parka Loko Be no fanaovana izany ary ireo mpizahantany vahiny amin'ny ankapobeny no tena mpanao azy, frantsay, italiana ary anglisy. Mizara 3 mazava tsara ny circuit iteto, mitsinjo, kindro ary ramy. Lalana maharitra ora 1, ora 2 na ora 3. Fa ankoatra ny fanaovana circuit, ny fijerevana biby anaty ala no tena antony tsidihana ala tahaka izao eto Nosy Be. Isan'izany makako, gidro tsy hita afa-tsy eto Nosy Be. Makako zao tsy hoe ato ihany fa Nosy Be ihany zany manana ny makako, ilomiro makako. Mampiavaka anazy raha eo amin'ny lokony zany la mainty de ny vavy marron. De manana régime matriarcal ry zareo satria ny vavy zany mibaiko ny lahy. De ao anatin'ny groupe anankiray zany mety possible manana 10 individus farafa maro. Ankoatry ny eto amin'ny parka Loko Be ahitana ity karazan-gidro ity arovana no miisa nefa manomboka miala ny tamingana ato amin'ny toerana iray antsoina hoe Lemuria, toerana isan'ny antony mahatonga ny mpizahantany tonga eto Nosy Be. Ty mainty zany ty zany ny mâle, de ny marron zany femelle. De ty zany miaraka voateraka izy efa fantatra zany ny sexe, raha hoe marron zany izy efa tonga de maka couleur ny sexe zany, rehefa mainty izy tonga de fantatra avy hatrany fa lahy zay. Efa marron moa zany izy femelle, makako. Fa misy espèce mihitsy zany ataontsika hoe en voie de disparition. Ka ato amin'ny parc ato zany dia mikarakara andry zareo satria zany efa maro ny lémurien zany efa tsy hita, efa very tamin'ny mihitsy. Par rapport amin'ny lémurien sasany zany mbola betsaka ny tsika hoe zany ohatra hoe manome exemple ohatra ny variroa moa zany avy any amin'ny paritra ny Masoala efa tena fa ataoko hoe efa tsy ampy folo mihitsy zany ny sisakabela zao eto Madagasikara. Manan-karena zava-mananaina raha i Nosy Be ary nosokajian'ireo manam-pahaizana ho fitoerana masin'ny natiora ary fitsomoan'ny karazana zava-boary tsy fahita hatraiza.
Isan'izany ireo karazana baobaba miisa 7, biby manodidina ny iray hetsy ary zavamaniry manodidina ny 8,1 alina. Iray amin'ireo zavamaniry mampiavaka ny Nosy Be ny ilang-ilang, antony antsony any Nosy Be hoe l'île au parfum. Eto amin'ny distillerie iray eto Ampasimena be Nosy Be no manodina izany ary manaparitaka ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena indrindra any Frantsa. Ilang-ilang asan'ny manamboatra ny huile essentielle. Zany hoe zany ny produit huile essentielle zany vita avy ato, misy moa zany zany hoe deuxième, troisième qualité zany dia eto an-toerana ihany zany misy satria azo anaovana massage zany pour la relaxation. Fa ny première qualité rehetrarehetra zany alefany à Grasse en France, anamboarana parfum pour le Chanel numéro 5. Arak'izany miparitaka saika maneran-tany ny vokatra avy amin'ny ilang-ilang avy eto Nosy Be. 20 hektara ny fambolena ilang-ilang eto Nosy Be ary ny volana martsa sy aprily no fotoana mahavokatra azy. Raha ny fanazavana, fleur d'ilang-ilang 500 kilao, miampy rano 300 litatra ny manome 12 litatra na huile essentielle vita amin'ny ilang-ilang. Eto Nosy Be manintona ny mpizahatany vahiny ny fanjifana ireo vokatra vita amin'ny ilang-ilang, fa indrindra ny fijerena mivantana ny fanamboarana izany. Ny taona 1970 no niorina ny famonjena ilang-ilang eto Nosy Be. Iray tamin'ireo toerana mahatonga ny mpizahatany eto Nosy Be ihany koa ny eto Mahatsinjo ahitana hazo iray antsoina hoe arbre sacré. Tsika zao zany efa anatin'ilay arbre sacré. Izy rehetrarehetra io azo anankiray daholo. Ficus religio zany anarany amin'ny scientifique. Nonoka izy amin'ny teny gasy. Nonoka na hoe bagnon en français. Le fomba faniriany zany le vatra kely ohatry zao milatsika avy any ambony dia rehefa mahazo tany dia mitsiry lasa hazo. Ny tantara zany ty hazo ty tsy avy taty Madagasikara fa avy tany Inde. Dia zareo indeny zany nanome izy ty ho an'ilay mpanjaka vavin'ny Sakalava. Tsy omeko anaran'ilay mpanjaka io. Dia tsy omeko amin'izay namboly an'ity hazo ty tato tamin'ny taona 1836. Ny taona 4 no nanomboka toerana fitsidihan'ny mpizahatany eto, ary toerana voalohany na site phare incontournable eto Nosy Be. Isan'ny mahasakre ity toerana ity raha ny fanazavana, ny fisian'ny toerana fivavahana na fangatahana fitahiana. Fa le mampasakre an'ity hazo ty zany tambanin'ny hazo ohatry zao tany Inde, ireo indeny vavaka dia nazo fahasoavana. Dia eto koa zany le toerana fanaovan'olona fangatahana ny tsara. Da zareo mandeha mangataka dia mitondra karazana fanatitra ohatran'ireny mandeha l'église igny. Dia mitondra na vola, na tantely, na rome, na sigarety, na lamba. Dia indraindray koa zany misy mamonomby ho an'ilay olona manao vava. Manao voady. Le fanahy zany, fanahin'ny mpanjaka, taranaka mpanjaka. Malagasy sy Frantsay no tena mpitsidika eto ary efa nahatratra 4,1 alina ireo mpizahatany mitsidika ny taona 2012. Ankoatra ny mahatoerana nandalovan'ny mpanjaka voalohany ny toerana eto dia voasokajy toerana hitadiavana vola ihany koa ny toerana misy hazo masina tahaka izao. Dia ny tany tamin'ny taona 1800 satria date exacte tsy dia fantatra fa tany hoany zany navian'ny kakazo teto amintsika ary indo-pakistanais zany no mitondra azy satria izy io kakazo karazana fivavahandreo zegny any Inde. Dia ao zany le mpivavaka bouddhiste mazava ho azy fa le mpivavaka hindoiste koa ao zegny karazana temple fivavahandry zareo zany. Ary ry zareo zany rehefa mandeha mitady ariana satria reo commerçant mpanao business dia entina io kakazo ary ambolena amin'ny tany fitadiavana vola karazana hoe mampiroborobo ny fitadiavam-bola atao amin'ny toerana araiky.
Etsy ankilany rehefa eto Nosy Be toeram-pitsidihana iray manintona mpizahatany betsaka indrindra ny fakanesany eto amin'ny Montpasso. Rehefa fotoanan'ny haute saison mahatratratra amin'ny 200 isan'andro ny mpitsidika eto. Mampiavaka ny Nosy Be ny fananana ny Montpasso. Tsika zao zany eto Montpasso. Montpasso Nosy Be zany à 329 mètres d'altitude. De eto zany le toerana raha tonga aty Nosy Be zany fijerevana coucher du soleil ny tena mampalaza anazy. De fahitana vue panoramique de Nosy Be à 360 degrés. Zay zany ty zany toerana natao hoe izy andraisana mpizahatany be dia be rehefa tonga eto Nosy Be. Rehefa tonga Nosy Be zany mpizahatany tsy tonga aty Montpasso, matetika zany ohatra tsy tonga aty Nosy Be mihitsy le mpizahatany betsaka zao ny tonga eto aminay raha étranger izy ny italiana. Fa tamin'ity taona ty ndray ny gasy anisan'ny betsaka indrindra fa tamin'ny période de vacances fa amizao zany efa mihena. Tao anatin'ny 5 taona nisiany Montpasso raha toka mpitsidika miisa 2 sy 1 alina ny taona 4 sy 2 efa tafiakatra hatramin'ny 3 alina zany ny taona 20 sy 2 sy 10 isanjato amin'izany no mpizahatany vahiny hita eto Montpasso ny manodidina ny Nosy Be. Ny hitantsika eto zao io zany misy ny lac satria Nosy Be zany manana 12 lac fa 9 sur 12 io ny lac eto Nosy Be de manodidina ety Montpasso ty. De anisany zao ty lac Amparibe be Farima lazana ny lac ty Nosy Be. De Faribe zany lac ohatrany grand lac zany lazana anazy. De ty zany anisany lac mamatsy ny Nosy Be amin'ny resaka rano fisotro. De zay zany ahitantsika hoe ry zao station de pompage Jirama ary anisany raison iprotégena ty forêt anatin'ity Montpasso ty satria raha tsisy io rano potika zany Nosy Be. Manaraka zay zany misy lac ray koa ty Antsidy de mifanakaiky eo maro zareo fa tsy mifangaro le izy. Ankoatra ny toerana maro azo tsidihana le biby maro tsy hita fa tsy eto Nosy Be, teboka maromaro no mamaritra ny fahazotoan'ny mpizahatany mitsidika Nosy Be. Nosy Be nge tsara. Raha vao mitena Nosy Be ianao tout de suite tsara zany. Zay le izy. Ny site touristique Nosy Be. Raha tsy resaka fotsiny Nosy Be nge taloha nalazaina hoe Petit Paris raha ny filazanay azy tamin'izay mbola kely. Noho ny amin'ny hatsarany zany. Ny ville c'est bien urbanisé. Malalaka ny lalana. Ny trottoir azo andehanana. Ny ankizy afaka milalao amin'ny sisiny en sécurité. Ny sécurité de tegna milamina ianao afaka mandeha mivezivezy manomboka amin'ny 9 maraina mandrapatonga ny minuit de mbola mitohy indray mandrapatonga ny 9 maraina. Zany hoe ny plaisir anao anao vacances anao de tena vitanao tanteraka eto Nosy Be. Sady afaka misitraka ny fotoana anao ny liberté ny sécurité ary ny olona de tena mandray olona tsara, ny accueil chaleureux. Nanamafy izany ireo mpizahatany nanaiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety raha ny fanazavana raha mpitaina tamin'ireo toerana hafa notsidihan'izy ireo niavaka ny teto Nosy Be. On est venu 3 herinandro ny dianay dia Nosy Be ny toerana notsidihanay farany. Iala sasatra ny tena antondianay. Ny tena manitona anay eto dia ny resaka fizahantany. Ireo nosy tsara dia tsara, ny tanàna tena tsara ihany koa, ny zava-maniry, ny biby. Tsy dia misy ihany koa ny fanavakavahana hoe gasy na vazaha. Isan'ny mampiavaka ny tontolon'ny fizahantany eto Nosy Be ihany koa ny fandalovany sambo lehibe maromaro eto amin'ny seranatsambo ny Nosy Be. Isan'izany ny sambo lehibe Costa méditerranéen. Les sambos manao océan Indien, c'est-à-dire la Réunion, Seychelles, Maurice. Alors la majorité de clients anaty sambo de Réunion manne wan zarete arakaraka le demande le offre. Fa mana parc maro zay Nosy Be ohatra hoe Nosy Tany kely juste en face tsika eto parc marin
dia misy site touristique maromaro koa fa les clients avy amin'ny alany tonga dia efa mahafantatra hoe ino les circuits ilaina satria efa manao vente izy à bord dia efa mahita hoe ty le tour dia ty descriptif misy koa avy à bord vao mahay hoe la plupart du temps efa mahay Madagascar fa mahay Nosy Be mialoha zegny reo dia avy eo reo mahafantatra bebe koa dia avy sur place reo vao tegna hoe mahita hoe ty Nosy Be dia ty le site. Tsy mitsamo voatra anisan'ny mpizahantany mandeha amin'ity sambo ity mandalo eto Nosy Be. Hitako hoe mivoatra satria taloha tamin'ny 2019 mbola kelikely le sambo capacité de 900 fa zao atsika fa mandray sambo jusqu'à capacité de 2500 2400 passagers à bord que des passagers mbola tsy inclus anatin'izay membre d'équipage. Nationalité ohatrany hoe postal nationalité mifangaro fa majorité nationalité française satria izy manao océan Indien dia misy anglophone misy portugais misy russe fa les bateaux c'est bateau italien dia misy italien koa anatiny. Iray amin'ireo mpizahantany nandeha ny sambo Costa mandalo eto Nosy Be ireto mpivadina ndraiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety ireto. Tsara ny fandehanana ny sambo izay mitetina 3,000 € ny olon-droa. On a des amis qui étaient Nisy namana efa taty dia nahita hoe nahafinaritra azy tsara Nosy Be izay no narisika naitsidika azy. Misy manelitsao hoe ratsy Nosy Be hoe misy tsy fandriam-pahalemana nefa rehefa tena taty izahay dia mahita fa milamina tsara ty, tsara fandraisana ihany koa ny olona. Rehefa tena zoina dia ny tele sy ny mpanao gazety no manelitsao fa mila midina ty ohatr'izao mihitsy mahita ny tena zava-misy marina. Nandeha sambo izay nakany Maurice dia mbola nandeha sambo ihany koa nijanona intelo teto Madagasikara, Nosy Be, Diego ary Tamatave. Diego c'est ça. Bah, vous connaissez tout. 15 jours sur le bateau. 12 andro eo ambony sambo. Nijanona herinandro mahery ao Maurice. Mbola hitsidika any Maurice izahay, avy eo mody any Frantsa. Mbola hiverina eto Madagasikara izahay. On va revenir. Raha ny antotanisany zoma 10 janoary 2024 teo no fandalovan'ny sambo Costa teto amin'ny seranan'ny ny Nosy Be. Raha toka nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra 2024 no niantombohany ary mifarina ny 4 Martsa 2024 izao. Ity sambo ity izay mazakatra amin'ny mpandeha 702 mandidina ny 2 alina sy 1 hetsy isan-taona ireo mpizahantany mandalo eto amin'ny seranan'ny Nosy Be, mandalo ihany koa any Tamatave ary Diego. Mandeha miandalana ny fivoarany fizahantany eto Nosy Be raha ny fanazavana na eo azy ireo mpandraraha izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna, isan'izany ireo trano fivahinianana. Aujourd'hui, on parle de 2019. Amin'izao efa lasa professionnel avokoa ireo trano fandraisam-bahiny eto Nosy Be. Manaja ny lalàna, manaja ihany koa ny zon'ny ankizy. Tsy misy hotely na iray aza mampiditra zaza tsy ampitoana, rehefa tsy misy ray na reny manaraka azy. Tsy misy hotely tsy ara-dalàna intsony eto. S'il n'est pas accompagné d'un parent. Miainga avy amin'ny mpandraraha sy ny fanjakana amin'ny ankapobeny no entina mampiroborobo izay sehatra izay, isany mampidi-bola indrindra. Io mantsy zavatra tokony miaraka le izy. Misy ny activité anaovana promotion, misy ny fanatsarana sy ny ezaka ataon'ny opérateur économique, dia tokony isy ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana. Ny opérateur dia tena miezaka tokoa amin'ny maha opérateur azy mba hampatsara ny tanàna sy mba tonga Nosy Be zany mijanona ho destination phare. Dia ny office de tourisme dia manao ny asa ihany koa, manao promotion, manao promotion rehetra zay azony mba tonga le olona ho tonga aty amintsika. Amin'ny ankapobeny na eo aza ireo teboka vitsivitsy mila fanatsarana mbola mitana ny ladrana voalohany amin'ny toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara i Nosy Be. Ankoatra ny fanatsarana anatiny, mizara telo mazava tsara ny fanatsarana ny sehatry ny fizahantany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara raha ny fanadiadiana natao. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka, ny fisokafany lanitra, tanjona hatramin'ny taona 2022 ny fahafahan'ireo seranam-piaramanidina hafa eto Madagasikara mandray sidina iraisan'ny pirenena. Eo amin'ny fitaterana an-dranomasina, ny fahafahana mandalo indray eo amin'ny canal de Pongalan, ary farany ny fitanterana an-dalamby, ny fiverenan'ny zotra mampitoy ny Manakara sy Fianaran-tsoa any amin'ny taona 2022. Tsara, tsara tegna tsara, vakansa Nosy Be, meva tegna meva, vakansa
Vacances à Nosy Be, tiako tena tiako. Vacances à Nosy Be, nahitako anao chérie e. Vacances à Nosy Be. Amin'ny ankapobeny raha ho an'ny Nosy Be manokana dia ankoatry ny fananan-dranomasina miavaka, biby sy zava-maniry miavaka, raha ampitahaina amin'ireo tanan-dehibe hafa dia isan'ny toerana mbola milamina raha eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana ny Nosy Be, raha ny fanazavana ary mampilamin-tsaina ireo mpizahantany vahiny ny fivahinianana any. Sehatra miroborobo ary mampidi-bola ho an'ny olona maro ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Miantoka ny 500 ny arikarena fao be, ny taona 2024 $500 tapitrisa ny volana ampidirina izany, tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ary niteraka asa 4,400. Raha toa efa nahatratra 5,000 sy 3 hetsy ireo mpizahantany tonga ny taona 2022 teo, mpizahantany 5 hetsy kosa no tanjona ao anatin'ny 5 taona. Antenanary fa nitondra fanazavana bebe kokoa ho antsika nanarany ity fandarana ity, azadinona fa azonao atao ny mijery izany ao amin'ny tranokala tv.kolo.mg na ihany koa maneho hevitra ao amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM. Dia izay ihany koa no mamarina ny fandarana ao amin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.